zany ny vehivavy vamatoa mialirajelona zao no andray fitenenana eto. Ry vehivavy malagasy rehetra manatrika etona sy manerana ny nosy, isika andrimbavilanitra rehetra tsy akanavaka, indrindra isika reny sy isika tanoran-kehitriny. Zato taona amin'ity taon'ity ny fanamarihana ny andro 20 mars androany, koa miarabantsika rehetra ampifaliana na tratra ny fotoam-pankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany, ary maneho ny fankasitrahana feno tamin'ny fehezam-boninkazo izay natolotra ireo teo. Everiko fa tombony lehibe ho antsika vehivavy ny fahafahantsika mifampirary soa amin'izao fotoan'izao. Firarian-tsoa taratry ny fifangatiavana sy ny fihavanana maha-malagasy ny tsy mifanadino amin'ny fotoana tahaka izao, fa indrindra ny fivoaran'ny rafi-piaramonina ka hisongadiana amin'ny vehivavy. Singaniko manokana ny loha-hevitra entintsika manamarika ity andro vehivavy ity dia ny hoe vehivavy manapa-kevitra mandray anjara feno amin'ny fanovana ny tantara Madagasikara. Na dia efa maro tsy tambo isaina aza ny vehivavy tompona andraikitra ambony sy misongadina maneran-tany, dia tsy azo hoditsihita fa amin'izao vaninandro izao dia mbola maro ihany koa nefa ny vehivavy mijaly sy mizaka ny tserany aina noho ny herisetra amin'ny endro maro samihafa eto amintsika sy any ivelany any. Maro ihany koa ny asa makadiry efa ataontsika vehivavy. Firifiry moa ny vehivavy malagasy no mitana andraikitra ambony manerana ny nosy. Firifiry ny vehivavy no mivoaka maraina miasa tontolo andro ary miady mafy isan'andro anasoavana ny ankonany, ary mbola ny vehivavy ihany koa no misahana andraikitra sarotra nefa sarobidy ankoatra ny fanabeazana ny ankizy sy ny fifaliany ao an-tokantrano mikely anafatratra manantotosa izany andro manalina. Etsy ankilan'izay koa anefany ireo mitondra fahoriana noho ny fahasarotan'ny asa fitadiavana nefa manantena trano ny andro maneratra. Tsy vitan'izany fa isika vehivavy dia afaka mizaka ny mafy miseho eo amin'ny fiainana. Ao anatin'izany nefa dia afaka mitondra tambitamby sy ny torohevitra ihany koa ary manome sy manolotra izany amin'ny fo. Fofony herintsika vehivavy ny fanekentsika miafy na mijaly mangina mihitsy azy no soa ho an'ny ankonantsika. Manana tombo manokana isika vehivavy, manana fondreny, manana fo tsy fandeferana. Midika izany fa misy fahatsarana ao anatintsika tsirairay avy. Ilain'ny firenena izany fahatsarana izany ankehitriny, fahatsarana sy herin-tsaina ka ahafahantsika mitondra ny anjara birikintsika amin'ny fampandrosoana ny tontolo manodidina. Ny faniriako sy ny firarian-tsoa atolotra antsika vehivavy malagasy rehetra dia ny hoe ho anao izay mangiry-firy dia hita fiadanana, ho anao izay manana aretina dia hita fahasalamana, ho anao izay voageja dia hita ny fahafahana, ho anao izay mikorota-tsaina dia ahita fahatoniana, ary ho anao izay manana fahakiviana dia ahita hery vaovao. Noho izany dia mampahiry antsika vehivavy rehetra manerana ny nosy tsy raviravin-tanana sy ilofo an-trano amin'ny asa sy adidy ataontsika tsirairay avy, na ho an'ny ankonana, na ho an'ny mpiarabelona, na ho an'ny firenena. Eny fa na dia sarotra azy izany fifanomezan-tanana sy fijoroana amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny vehivavy izany noho ny hazakazaky ny fiainana amin'ny andavanandro. Satria tsy vitany hoe manana fahavononana ifanampy sy anampy ny manodidina isika, fa manana fahendrena sy herin-tsaina ary fitiavana avy izany. Koa miezaka ataontsika ny
atonga olombanina ny taranaka faramandimby oela velona ne ny vehivavy malagasy mirary soa indrindra samy hotain'Andriamanitra. Dia